Roapolo taona katroka amin'ity taona ity no nijoron'ny fitoerana Espoir etsy Antsadana tamin'ity androandroany ity no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany jobily fankalazana izany. Manabe ny ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana ny fitoerana Espoir Antsadana. Ankizy 700 no mandrato fianarana eto ary arivo ny mpahazo tombotsoa amin'izany. Manaraka ny fampianarana ankapobeny ary ny fampianarana teknika ny teo anivon'ny fitoerana Espoir. Ramatoa Lanto Rakotomanga, solombavambahoaka amin'ny boribory tamin'ny faharoa izay rem-piany faharoapolo taonan'ny sekoly Espoir dia nangataka ny tokony hanohanana ny asa tanterahan'ny sekoly tsy miankina miany ankizy sahirana. Mba hijery ny fandaharam-pianarana ilay tamin'izay nianatra manko ny tamin'ny dia misy ilay hoe moral tao anatin'ny fandaharam-pianarana zany dia tokony mba averiny ireny mba ahaizantsika ankizy zany mahay amin'izay fahendrena sy ny mahalala fomba izay. Manaraka izany dia amin'ny mahasolom-bavambahoaka ny tena moa dia misy ny lalàna zany izay ezahanay ao atao indrindra amin'izao betsaka ny lalàna zany izay efa very toetrandro satria efa ela loatra dia manome toky atsika rehetrarehetra izahay fa ny zanaka malagasy rehetrarehetra izay tokony hianatra ao anatin'ny tokony anana BEPC avokoa farafakely zany izay vao irona any amin'ny fianarana azy zany hoe ho apetraka lalàna mihitsiny zany fa ny zanaka malagasy rehetrarehetra dia tokony anana n'izany diplôma BEPC zany. Ramatoa Lanto Rakotomanga izay nanolotra milina fanjairana sy omby ho an'ny sekoly. Ny solon-tena ministera amin'ny fanabeazam-pirenena dia nilaza fa manohana nezaka tanterahan'ny fitoerana Espoir Antsadana ary nanome toky hanohana ny sekoly. Tiana mitratra ny tanjon'ny fanjakana foibe amin'ny ampidirana zaza malagasy hianatra ary anana ny fahalalana misy kalitao dia ny fahazotoana sy ny fahavitrian'ny fikambanana toanareo no isan'ny fitaovana hatanterahana izany. Ny fanatanterahana ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena dia manana tanjona hamerina ireo zaza malagasy an-tsekoly miisa eo amin'ny 5 hetsy ny ministera amin'ny fanabeazana amin'ny taona 2014 ity. Ary manana ihany koa tanjona ny hanome azy ireo fanabeazana miendrika mba hanana ny faharisiana anohy ny fianarana. Koa manentana trano ny fikambanana izahay mba hanohy hiezaka efa natombony 20 taona lasa izay ary vorona ihany koa hifanatona sy hifampizaratra ikefa aminareo anatanterahana ny tanjona iombonana. Manantena ho avy mamirapiratra ho an'ny 20 taona manaraka ny solon-tena ny ray aman-dren'ny mpianatra. Narahana fampisehoana izay nataon'ny mpianatra sy ny mpanabe mpampiofana ny fanokafana ny faha 20 taona ny sekoly Espoir Antsadana.